Manaiky aho na dia hita fa tsy manara-dalàna aza iny didina avoakany HSC farany teo iny. Hoy ny sombavoaka Madagasikara raha Antanirina Lalao raha naneho ny heviny ny farany herinandro teo rehefa nitafa tamin'ny mpanao gazety teto Mahajanga. Didy tsy azo ivalozana hoy izy ka manaiky fandaminana izahay na izany aza mitoy ny asa eo amin'ny lafiny sosialy satria tsy misy mahasakanay amin'izany ho tombontsoan'ny vahoaka ho iatrany ity sombavoaka Madagasikara ity. Voalohany indrindra dia mamela ianareo aloha isaorako ny vahoaka izay nifidy teto amin'ny distrikany Mahajanga isaorako iaho satria ity mandat izay nanasorana na amin'ny tsirariny ity zany dia fahatelo ny mandako dikan'izany matoa ianao lany mandat telo zany amin'ny distrika misy ianao dia olona batsongombolo olona manana ny maizy ianao zany ianao amin'ny distrika misy ianao. Manaraka ny zay dia mamela anakay ihany koa nareo iaraba ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara satria izao fotoana itenenako izao dia fisaorana ny rehetra satria na any amin'ny faritany hafa dia misy ihany koa ireo olona ireo vahoaka makasitraka sy miantso midera ary indrindra amin'izao zavatra misy mandalo zao moa betsaka ihany koa ny miantso dia milaza nareo teo hoe inona ny teny ambarako manoloana ny didy izay navoaka ny HCC. Ny didy ny HCC dia didy tsy azo ivalozana ary isaorako an'izy ireo namoaka an'iny didy iny tsy hoe makasitraka an'izay didy navoaka ny isaorako azy fa isaorako amin'ilay fanapahan-kevitra amin'ny zavatra tokony hidinihana lalina sy alaina ambony alaina ambany tsara alohan'ny anapahana zay didy zay fa eto zany dia araka ny teniko teo hoe ny didy ny HCC dia didy tsy azo ivalozana dia isaorana anazy ireo zay namoaka zay didy zay. Eno iaho na dia tamin'ny fomba tsy ara-dalàna tamin'ny fomba tsirariny alako bika tsy tiako tare satria raha misy zavatra jerentsika dia raha ohatra ny ao anatin'ny règlement intérieur no jerena ao amin'ny assemblée nationale ohatra dia ny tenako dia anisan'ny nivory ary nanana profo hitan'ny vahoaka angamba zany andray fitenenana mikasika ny insécurité indrindra ny insécurité nay tamin'ireny fotoana reny. Eto za zany araka ny teniko teo hoe tsy analava resaka ntsony satria didy efa nivoaka iny ary tsy azo ivalozana dia isaorako azy ireo namoaka an'izay didy izay. Fotoana ihany koa ity nanaovany tombana ny asa vitany hatramin'izay. Mamela anakay ihany koa nareo anao tombana kely niezaka efa vitako sy ny zavatra efa natao nandritra ny fotoana zay nateo nandritra ny fotoana zay. Misy ny fampidirana jiro tao Antanambao Sotema, misy amin'ny volany CLD tamin'izay fa sy ady izy amin'izao fotoana zao misy ny bazary Sotema ihany koa ary misy ny bazary ery any Ambolovia, misy ny bazary ihany koa zay eo amin'ny pont Fitima ary misy ny pont lehibe koa zay mampitambatra ny Ambalavola sy Antsararano eo ny lalana zay miditra amin'ny Baranene ary jiro sy ny karazany éclairage public sy ny tsy voatanisa ary misy ihany koa io terrain basket zay souvenir napetraka eo akaikin'ny ny jeunesse et sport izay. Tsy midika izany akory fa hoe diso ny tenako raha ohatra mitanisan'izay fa nao moa ny teny hoe nanahoana ny zavatra natao sy ny zavatra mbola atao. Ny tena nafantaran'ny olona na dia ny resaka asa sosialy ary eto dia manome toky amin'ny vahoaka fa ny asa sosialy izay natao hatramin'izay dia itoy
ohatrany amin'ity taona ty zao a de misy ny circoncision de masse atao amin'ny volana juillet zay arahana mandamina moa ny daty amin'ireo ray aman-dreny ny zaza zay anao an'izay circoncision de masse zay ary tsy ho tanisako betsaka eto zany ny programme ihany koa satria zao tsy fahotana ary tsy eloka ny fanaovana asa soa ary ianao na tsy voatery eo anivony anteny maira-pirenena ihany ianao na mahazo toerana ianao na voatery anaratsy na voatery anao sabotage olona anao voatao hoe olona tsara fa afaka manao asa soa sy asa sosialy foana anao amin'ny sehatra rehetra zay misy anao ary moa zavatra efa mahazatra de ho hitatsika miandalana eo izay asa soa ataoko amin'ny vahoaka izay ary eto dia miteny ihany koa amin'ireo vahoaka hoe ny tenako no tsy eny amin'ny assemblée nationale intsony ny vahoaka manantona anany tsy mandeha any amin'ny assemblée nationale le fa mandeha ato an-tranoko ary mbola vonina ny tenako mandray an'ireo vahoaka hitafatafa amin'ireo vahoaka na de tsy vitako arabola na ara-pitaovana ara ny olana zay tantara vahoaka amina fa ny fampiresana dia efa zava-dehibe amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Mandamy isa 3 zay no vitako izy fotoana tena niainako nanakaiky vahoaka ka nahafahako nieno sy ny fanampy tamin'izy ireo mitohy hatrany izany andraikitra izany hoy ity sombamboaka ny Madagasikara ity ary mbola mipetraka ihany koa ny andraikitra amin'ny maha sekretera nasionaly ny antoko TGV azy. Ny maha SN na sekretera nasionaly ny tanora malagasy vonona de mbola mipetraka ho tanoa sekretera nasionaly ny tanora malagasy vonona ary eto de miteny tsy maty ny antoko TGV ary zay mbola manana etaeta hiditra ao anatin'izay zao moa hoe firongony ny filazandry zareo azy za zany très très fier d'être firongony ary zay hiditra firongony miaraka aminay dia afaka mbola miditra ihany io ny anazy zavatra teneniko foana de zao hoe ny politika sy ny zavatra atao dia zavatra mandalo eny ihany indrindra fa ny politika fa ny fiarahamonina sy ny fifankatiavana dia mipetraka ihany ka tokony mba homoramora ihany zany isika indrindrandrindra mpanao politika amin'le fitondrana amin'izay fanaovana politika izay. Naneho ny heviny ihany koa izy momba ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Raharaham-pirenena amin'izao fotoana zao de izy io ataoko angamba iarahantsika mahita fa ny olona moa matahotra daholo ny teny amin'izao fotoana zao iarahantsika mahita izy io izy ny didina avoakany ACC zavatra tsy tokony avoaka areto za misy olona fantatro ny ao amin'ny ACC manombo tena za amin'le zoky ray aman-drenao reny hoe mba hoe nanao sermon ihany zany nefa lia mety zay ny ananjehanareo anay ngamba hoe mitsikeranareo za fa za matoa manaiky miala dia manaiky ny didy navoakany ACC fa maha olombelona anahy kosa za de mijery ohatran'ireny fijeren'olona rehetrarehetra zavatra monsieur reny hoe tsara zay hira zay fa ny olana aminy tsy mety amiko tsony mandiha amin'izay hira zay na hoe tsara zay hira zay fa ny olana aminy midetona le mpihira io tsara zay hira zay fa ny anazy zany fahitako an'le hira nataon'ny ACC dia tsy hitako ny andraisana azy. Nisaotra manokana ny vahoakany Mahajanga izy teto fa indrindra ireo nifidy azy sy ireo niara-dita amin'ny antoko TGV hatramin'izay ka hatramin'izao. Veloma vetivety hoy Ramatoa Rantanirina Lalao fa tsy ity akory ny farany anomana fandraisana isika tsy ho ela.